Izay iankohaka eo anatrehanao, ianao ilay Jehovah mpanjaka, ary tompon'ny fahamarinana, ianao ihany koa ny tompon'ny fanapahana ny firenena rehetra. Saotranao izay noho izao fotoana omenao anay izao, koa manantona anao izay mitondra fanafahana sy mamonjo anay, miaiky ny fahotanay eto anatrehanao izay. Ambiny re izay ka mba ahita fity ao anatrehanao ankehitriny, koseho sy Diovy izay amin'ny tsy finoanay sy ny tsy faharetanay ary ny tsy fankatoavanay ianao. Ianao ilay antenainay amindra fo sy amela heloka, koa miankohaka sy manetry tena eo anatrehanao izay, ary mitondra ny fisaoranay sy ny fiderana ary ny fankalazananao. Ianao ilay avo indrindra, mahefa ny zavatra rehetra, ka izany no angatanay satria fantatray fa manatrika anay ianao, ary vita fihavanana aminao izay noho i Jesosy Kristy zokinay. Koa mangataka izay Jesosy, tsy vita ny herin'ny tenanay no nahatongavanay teto, fa ny fanahy masina mahery no nitaonanay tsirairay tonga teto, koa amasino ary izao fanompoam-pivavahana izay iarahanay manao aminao izao, mba anitra akasitrahanao fa ianao ilay anitokana mpamonjy sy mpanadio anay. Diovy izay ho afa-pahotana, sasao izay ho afa-keloka Tompo, ianao ilay Tompo sy Andriamanitray koa ankehitriny no angatahanay, ny fanahinao masina hiasa aminay, ampitombo ny finoanay ary hatsapanay indrindraindrindra fa eto anivinay ianao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoanany fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika. Hivavaka isika. Andriamanitra andrenanahary, tompon'ny tompo, mpanjakan'ny mpanjaka, hamaky ny siainy teninao izay ankehitriny, ko ampidino ny fananao masina handrenesanay ny feonao, handrenesanay ny antsonao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Isaia 7, raisina amin'ny andinin'ny 10, atsahatra amin'ny andinin'ny 9ambinifolo. Isaia 7, raisina amin'ny andinin'ny 10, atsahatra amin'ny andinin'ny 9ambinifolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah mbola niteny tamin'ny Ahaza ihany ka nanao hoe, mangata famantarana amin'ny Jehovah Andriamanitrao. Eny, mangata na ho avy amin'ny lalina ambany, na ho avy amin'ny avo ambony, fa hoy Ahaza, tsy hangataka aho, fa tsy hakafanahan'i Jehovah. Dia hoy Isaia, mihainoa ary ny taranaka Davida, ataonareo zavatra kely foana moa ny hanasatra ny olona, no dia hanasatra an'Andriamanitra koa ianareo. Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo. Indro hanananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany atao hoe Immanuel. Rehefa mahalala andany ratsy sy hifidiny tsara izy, dia ronono mandry sy tantely no fihinany. Fa raha tsy mbola mahalala handany ratsy sy hifidiny tsara izany zaza izany, dia ho laony ny tanin'ireo mpanjaka roa maharaiky tahotra anareo ireo. Toy izantsika mivaky teny ao amin'ny epistily ho an'ny
ao amin'ny epistily faharoa ho an'ny Korintianina faharoa toko fahavalo andininy fahafito hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahavalo andininy fahafito hatramin'ny fahatelo ambin'ny vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa araka nitombonareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny amarana antsika amin'ny vaky-teny dia hitantsika amin'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy araka ny Jaona toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Jaona toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Rehefa hita izany dia izaho mamaky azy. Vakitsika eo ampita. Ny mpianany ary niara-toetra taminy tao izy sady nanao batisa, ary Jaona koa nanao batisa tao Ainina akaikin'ny Salema satria nisy loharano maro tao. Dia nakany ny olona ka natao batisa fa tsy mbola natao tao an-trano maizina Jaona. Ary nisy nifandiran'ny mpianatra Jaona tamin'ny jiosy anankiray ny amin'ny fanadiovana, ary tonga tany amin'ny Jaona ny mpianany ka nanao taminy hoe: Rabio, ilay tany aminao tany andafin'ny Jordana izay nambaranao indro manao batisa izy, ary ny olona rehetra manantona azy. Jaona namaly ka nanao hoe: tsy misy olona mahay mandraina inona na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Ianareo ny vavolombeloko fa hoy izao: tsy izao ny Kristy fa ny iray nialoha azy aho, izay manana ny ampakarina ny mpampakatra, fa ny sakaizan'ny mpampakatra izay mitsangana sy mihaino azy dia mifaly indrindra noho ny feon'ny mpampakatra. Ary efa nitanteraka izany hafaliako izany. Izy tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy mihaino. Amen. Ray Masinao, manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen.
Mbola araka ivavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mbola velom-pisaorana ny anaranao izahay noho ny fitiavanao. Misaotra anao izahay noho ny fotoana izay nomenao anay anio nahafahanay namaky ny soratrao masina. Misaotra anao ihany koa izahay satria mbola nitao aminao tamin'ny alalan'ny fanainao masina ka tonga eto amin'ny tranonao izao indray. Andray ny hafatra izay tianao ampitaina aminay amin'ity anio ity, na amin'ny alalan'ny toriteny izany, na amin'ny alalan'ny fideranan-kira izay ho atao. Koa ankehitriny Tompo, mangataka fanainao masina izahay, hitoetra amin'ny mpanomponao izay voafidinao hitondra ny hafatra aminay ankehitriny, ka tsy hitory afa-tsy izay sitraponao ireriana izy. Ary ho anay izay mpiaino ihany koa Jesosy, fanainao masina hitoetra aty anatinay, ahafahanay mifantoka tsara amin'izany, ka ho mpiaino mpakatony teninao tokoa izahay, fa tsy mpiaino fotsiny ihany ka mitaka ny tenanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mbola toizantsika eo am-pitsanganana ry havana ny hira ao amin'ny firana FFPM 780 ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. 780 ny andinin'ny voalohany sy faharoa 357. Ary mba hanana ny olona fiainana amin'ny anarany raha mino izy. Ka eto amin'izao perikôpantsika izao ary dia ny momba ny batisan'i Jaona sy ny batisa nataon'i Jesosy Kristy sy ny mpianany no resahana hangalahantsika hafatra. Ny batisa no ambara eto hoe fanadiovana arak'izay hita eo amin'ny andininy 520. Koa andeha ary aompatsika amin'ny hoe fiainana ny finoana ny hafatra avy amin'izao perikôpa izao. Ny fiainana ny finoana dia tsy amin'ny fifandirana. Ny fiainana ny finoana dia tsy amin'ny fifandirana. Ny andininy 520 sy ny andininy 420. Dia raha tsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nisy ny findirana tamin'ny mpianatra Jaona tamin'ny jiosy anankiray ny amin'ny fanadiovana, ary tonga tany amin'ny Jaona ny mpianany ka nanao taminy hoe Rabi, ilay tany aminao tany andafin'ny Jordana izay nambaranao, indro manao batisa izy ary ny olona rehetra manatona azy. Amen. Nisy fifandirana tamin'ny jiosy anankiray momba ny fanadiovana na ny momba ny batisa arak'izay voalaza teo ambony teo, ny mpianatra Jaona mpanao batisa. No hoe ny fanditra matoa ambara dia misy foto-kevitra tsy mitovy ao, misy resaka sy hevitra tsy mifankahazo, ary entina milaza olona samy miziriziry amin'ny heviny avy ihany koa. Tena nanahirana ny mpianatra Jaona mantsy ny nahitany Jesosy nanao batisa ka nahazo olona betsaka indrindra. Amin'izy ireo mantsy dia Jaona mpanao batisa ihany no mpanao batisa, ka na i Jesosy Kristy aza dia nataony Jaona batisa ka tsy tokony hanao batisa. Ary izay endrika fialonana izay no nanosika azy ireo ho any amin'ny Jaona, ary mety izay ihany koa no fototry ny fifandirana teo amin'ny jiosy anankiray sy ireto mpianatra Jaona ireto. Hitantsika nefa fa tsy nitondra ho amin'ny vahaolana ny fifandirana izay nataon'izy ireo. Tsy tonga tany amin'ny vahaolana ilay fifandirana izay nataony mpianatra Jaona sy ny jiosy anankiray. Ka noho izany ry havana malala, tsy azo ahorona eo amin'ny fifandirana ny finoana.
fa tsy amin'ny fifandirana no alalànan' Jesosy Kristy izay fototry ny finoana sy orena ny finoantsika. Koa laviro ary ny fifandirana sy ny adihevitra tsy mahasoa, fa meteza kosa hanantona ny mpampianatra tahaka ny nataony reto mpianatra Jaona ireto arak'izay hitantsika eo amin'ny 2:20 izay nanantona ny Jaona raha ny antondihany aloha dia ny andaza, kanefa teo ihany koa no nampianarany Jaona azy ireo ny fahambonian'i Jesosy Kristy. Isika koa ry havana dia manana ny fanahy masina, ilay mpampianatra tsy mety diso izay mampahafantatra antsika ny amin'ny Jesosy, mitarika antsika amin'ny fiainana ilay finoana marina. Koa amin'izao fanantenana ny fiaviany tompo izao ary, meteza ho afaka amin'ny fitiavana amin'ny fanditra sy ny fifandirana, indrindra fa ny fifandirana amin'ny finoana. Fa ny zavatra faharoa, ny amin'izay iainana ny finoana, voalaza eto koa dia ny fanetretena. Ny fiainana ny finoana dia manetry teny, ny 19 ka hatramin'ny 130. Fakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ianareo ny vavolombeloko fa hoy izaho, tsy izany Kristy fa nirahiny aloha azy aho. Izay manana ny ampakarana ny mpampakatra, fa ny sakaizan'ny mpampakatra izay mitsangana sy miaino azy, dia mifaly indrindra noho ny feon'ny mpampakatra, ary efa tanteraka izany fifaliako izany. Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy miaina. Eo amin'ny 19 ry havana Jaona dia mametraka an' Jesosy Kristy ho lehibe noho izy, ary ambony noho izy, ary manam-pahefana noho i Jaona ihany koa. Fantatry Jaona tsara zany ny andraikitra izay napetraka taminy sy ny toerana misy azy, fa mpialo lalana izy, mpisava lalana fotsiny ihany izy. Eny fa na dia nanana ny maizy azy ary izy teo anivon'ny fiarahamonina, dia sainy no milaza fa tsy izy ilay Kristy na koa hoe Mesia, fa Jesosy ilay Kristy, Jesosy ilay Mesia, ilay teny tonga nofo izay nirahan'Andriamanitra anafaka ny olony. Tsy nanandra teny Jaona ka nanakona an' Jesosy Kristy, fa nanetry tena kosa ka nampiariary fa Jesosy ny fototry ny finoana izay azona famonjena, fa tsy Jaona velively. Ka nilazany hoe izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy miaina. Izany hoe i Jesosy Kristy no lahara-pahamehana voalohany indrindra. Ry havana malala, isika koa dia mila manaiky ny toerana mahampanompoka antsika, manaiky hena, manaiky hetry, ho kely sy bitika eo anatrehany fahalebiazan'Andriamanitra, ka ho afaka amin'ny fisehosehoana sy ny fitiavan-dera izay mahatonga ny fanakonana an' Jesosy Kristy, ilay fototry ny finoana. Koa andeha ary iainantsika ny finoana ka hanetry tena isika manoloana ny fahalebiazan'Andriamanitra, ary ala amin'ny fifandirana tsy mahasoa. Ho an'Andriamanitra reny voninahitra. Amen. Araka imbom-bavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ilay Andriamanitra rainay tsara indrindra anao. Misaotra anao izahay noho ny amin'izao fotoana sy ora izay mbola omenao havelomanay izao, ka mbola nafahana indray ny ain'ny teninao tamin'ny alalan'ny mpanomponao izay nitondra ny hafatrao. Ny teninao miteny, teninao mampianatra aminay fa ny amin'ny alalan'ny famonjena dia tsy amin'ny alalan'ny fifandirana, fa amin'ny alalan'ny fanarahana ny finoana sy amin'ny alalan'ny fanarahana ny teninao Jesosy Kristy izany, ary ny azahoana famonjena koa dia amin'ny alalan'ny fanetretena. Andriamanitra, ankehitriny izahay dia mangataka amin'ny fanahinao masina mba hiainanay tokoa izany finoana marina anao Jesosy Kristy izany, ka tsy hovariana izahay ny amin'ny fiadiana hevitra, tsy hovariana izahay ny amin'ny
fiadiana hevitra izay tsy mampandrosony amin'ny finoananao, fa tario hatrany fanainao masina izahay mba hanananay fanetretena ka anaiky ny fampianaranao. Inanao Jesosy Kristy izahay ilay tompony famonjena ary lalana sy fahamarinana azahoana famonjena. Koa indro ry Tompoandriamanitra, mangataka hatrany izahay ny amin'ny fiainanay manontolo mba tena feno fanetretena tokoa ao anatrehanao, ka andray ny fampianarana izay atolotra ao izahay amin'ny alalan'ny famakiana ny teninao, amin'ny alalan'ny fianarana ny soratra masina. Ka mangataka izahay ry Tompo ny amin'ny tombonay hatrany ny amin'ny finoananao, ka azahoanay ny fanafahana izay omenao sy atolotra ao anay. Dia apetraka fiainao am-pelatananao hatrany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary farananay amin'ilay vavaka izay efa nampianarinao anay manao hoe: Rainay ao izay ny an-danitra, ao masinina ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ny tia-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay aloha izay anona sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay anaovantsika fanavaozana amin'ny alalan'ny rakitra, isika koa andeha ataontsika ny hira ao amin'ny firana FFPM faraka amin'ny fitopolo. FFPM faraka amin'ny fitopolo. Araka hitsangantsika hanao ny fanolorana ny rakitra amin'ny hira amin'ny firana FFPM fa 5:30 ka ny andininy 4 sy 5 izay rehetra anananay. Thank you.
mipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoanany seho sehatra isika izao ka engaviana hiakatra aty ny tompona anjara. Miraha firam-baovao an' Jehovah, miraha ho an' Jehovah ry tany rehetra, miraha ho an' Jehovah amin'saora ny anarany, lazao isan'andro isan'andro ny famonjena mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninainy, ary amin'ny firenena rehetra ny fahagaga nataony. Fa lehibe Jehovah, ka mendrika hoderaina indrindra, sady matahotra fa ambonin'Andriamanitra rehetra. Mangetaeta an'Andriamanitra ny fanaiko, dia Andriamanitra velona. Rahoviana no tonga ao ka iseho anatrehan'Andriamanitra.
fa zaza miteraka ho antsika, zazalahy nomenantsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, handrian'ny fiadanana. Ary ny fanahin Jehovah tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra hitory-teny soa mahafaly ho an'ny mpandefitra. Efa naniraka ahy hasitrana ny toritory fo izy, ary hitory fahafahana ho an'ny babo, sy hamoaka ny ao an-trano maizina ho amin'ny mazava.
izay miandry an' Jehova dia mandroso hery, elatra no iakarany tahaka ny voromahery. Iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka.
amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina.
mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo ozy ndray mifaly. Sotra an'Andriamanitra sika riavana tamin'ny fahatanteran'izao fotoana izao. Raha mipitso amin'ny enin'ora hariva miaraka amin'ny katekômèna isika. Dia hitsangana ny fiangonana marina an'izao fotoana izao sika ka hoeraintsika ny hira 7:70 ny andiny voalohany ihany dia atolotra ny 𝗔𝗙𝗡. Thank you.
raha iso mifitoana riavana ny sodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'ny tompo fa ho tanteraka aminareo izany. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka nome anao ny fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia tahiny tompo sika rehetra ry avana.